Falmeraban'ny ray rehetra natratra ny fetan'ny ray omaly. Andriamanitra no ray, izy no loharan'ny zavatra rehetra. Andriamanitra ray mahavita ny mahavitsika. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Falmerabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity tahin'Andriamanitra manokana tompo. Andriamanitra ray mahavita ny mahavitsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Galatiana 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra tapontsika ny fanahany zanaka miantso hoe Aba Ray io. Ny dikany hoe Aba Ray dia Andriamanitra tena tia antsika, Andriamanitra eo anilantsika foana. Ao am-pon'Andriamanitra isika. Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany manaiky hiantso asy ianao hoe zanaka. Miantso antsika hoe Aba Ray io. Ho anao izay mbola manana ray aman-dreny, eo ny rainao any an-danitra miantso anao hoe Aba Ray io. Ho anao kosa nefa tsy manana ray intsony dia anao dia manana ray any an-danitra zay tianao ary mitsinjo anao manokana. Hoy ny Isaia 5:20 hoe zao nolazain'i Jehovah ray masin'i Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy ny anontaniho fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Halleluja. Zanako sy ny asan'ny tanako hoe Andriamanitra dia ho adidiko ihany. Ianao io zanak'Andriamanitra ianao, adidiny ianao. Tian'Andriamanitra tenena zany dia zao vitako no avy ny zanako. Te hiteny aminao aiza matahotra ny amin'ny hoavinao fa zanak'Andriamanitra ianao. Mifijerin'olona anao ohatran'ny hoe mampalahelo zany. Fa hoy Andriamanitra satria zanaka ianao dia vitako ianao. Adidin'Andriamanitra ny fiainanao, aiza matahotra, aiza manahy. Mety misy olona hafa manampy anao, isaory zany. Mety tsy misy olona afaka hanampy anao, eo Andriamanitra. Mety misy amintsika zao mety efa mety be ny fiainantsika, adidin'Andriamanitra ianao. Mety atonotony ny fiainanao, adidin'Andriamanitra foana ianao. Mety tena ao anatin'ny fahasahirana lalina, adidin'Andriamanitra ianao. Ny zanany sy ny asan'ny tanany dia vitany. Ivavakintsika tompo. Misaotra anao zay Andriamanitra, ianao sady tomponay no Andriamanitray nefa no manay koraina olona tahaka anay. Zanakao zay ary asan'ny tananao ary adidinao izahay. Indreto izay mety misy aminay fa manana fiainana mety be, mety misy aminay manana fiainana tontonony, mety misy aminay tena sahirana mihitsy aza fa ianao mahavita anay. Ampio zay itoetra eo anilanao mandraka rivo. Amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, like sy mi-commenter sy mi-partager dia raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao isabonné amin'ny pejy dia manome fotoana antsika amin'ny herinan'ito izao indray. Veloma.